Tanterahina omaly 17 Desambra 2024 teto amin'ny fitaliava-paritry ny Jony sy ny Tekarena Manga anosy ny lanonana ofisialy fanorana lakana sy fitaovana ho an'ireo mpisehatra eo amin'ny sehatry ny Jony eto an-toerana. Tanjon'ity fanolorana lakana sy fitaovana ity ny fanamafisana ny fahaiza-manaon'ireo mpanjono, ny fanatsarana ny fepetra-iasana izy ireo, ny fampitomboana ny vokatra azo avy amin'ny Jony, ny fampiroboroboana ny Toekarena Manga maharitra ary ny fanatsarana ny fidiram-bola ny mponina eny amin'ny faritra Morontsiraka mba ho fampandrosoana ny faritra, ny district ary ny commune ambonivohitra Fort Dauphin. Notanterahina teo ambany fiahin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara, Kolonely Mikael Randrianirina ity lanonana ity, natrehan'ny ministry ny Jony sy ny Toekarena Manga sy ny ministry ny mponina sy ny firaisan-kina, ny lehiben'ny fiara-miasa eo anivon'ny vondrona Europeanina eto Madagasikara, ny masoivon'ny Repoblika Federaly Alemana, ny solotenan'ny masoivon'ny Frantsa ary teo ihany koa ireo mpiara-mombona antoka teknika sy ara-bola, isan'izany ny fandaharana asa Global Gateway, ny GIZ, izay miantoka tanteraka ny fanatanterahana ny tetikasa. Nandritra ity lanonana omaly ity dia nisy ny lahateny ofisialy ho fampahafantarana ny tetikasa, narahana horonan-tsary ary ny fanolorana ara-pomba ofisialy ny fitaovana ho an'ireo mpisitraka izay maneho firaisan-kina sy fiara-miasa iraisam-pirenena ho fampandrosoana maharitra ny faritra Anosy. Nanokatra ny fandraisam-pitenenana ny solotena ny vahoaka ny faradofay araka izany ny ben'ny tanànan'ny commune ambonivohitra Fort Dauphin Andry Andriamahansoro nitondra teny fiarabana ho an'ireto vahiny manakaja nanotrina ity lanonana ity. Monsieur le Président de la refondation de la République de Madagascar et son épouse, les membres du gouvernement ici présents, Son Excellence Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne, Monsieur le chef de coopération représentant de l'ambassadeur de l'Union européenne, Monsieur le chef de mission adjoint représentant de l'ambassadeur de France, Tuplaish Tupkovavy, Savakavahana, ianareo rehetrarehetra manakaja atao vanim-potokana faly miarahaba anareo ny vahoaka ny faradofay izay soloko tena eto ary dia miarahaba anareo koa tonga soa eto amin'ny commune urbaine ny teny fohy izay ho ataoko dia fisaorana ny fitondram-panjakana nahafahana miara-niasa amin'ireo mpiara-mombonantoka ka nahazahoan'ny faritra Anosy indrindra fa ny eto faradofay zao fitaovana marobe zao afana mampiroborobo ny sehatry ny Jony. Rahantsika mahalala moa fa dia hodidin'ny ranomasina ary mana 194 km eo ty faritra Anosy ty amin'izany ranomasina izany ka isaorana anareo amin'izay fampiroboroboana ny Jony zay fa dia afana mampitombo ny vokatra dia zay teny fisaorana zay noentiko amin'ny anaran'ny vahoaka ny faradofay manontolo tonga soa tompoko dia mirary anareo mba hahavitany mission ary mbola manantena koa ny fahatongavanareo mivady aty amin'ny fotoana manaraka vangivangy matetika zahay ary tanànanao ty président tonga soa anao hoe saotra tompolay makasitraka tompoko. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, je tiens à exprimer la reconnaissance et la gratitude du peuple malagasy sur tout ce que vous faites pour aider le peuple malagasy. Ma présence ici illustre la volonté de l'État malagasy actuellement à continuer à travailler, à continuer à collaborer avec tous les partenaires, l'Union européenne, la République d'Allemagne, la France et tous les autres. Watsika rehetra zany io ranomasina io ohatranay andro eo moko le tsy hainay ranomasina io hoe raha io misy vola izy io ary zay tongavany rehetrareto isaorana azy nanome an'izao raha zao ho an'ny mpanjontsika. Io ranomasina io azahoantsika manjony amin'io ranomasina io mba possible koa io azahoantsika rano zay raha ezahana hatao aby mako zany rano fisotro any amin'ny faritra aminay any andro ihany tsisy rano. Io ranomasina io mba possible koa io azahoantsika jiro. Nareo eto moa mba milamy ny jiro fa zahay Antananarivo agny ampijaliny jiro zahay agny. Zay agny tena antondiako nanatrika eto. Ny faharoa dia mba te hitafatafa aminareo aty maro ny raha faelaela avao moako zay nanomboky ny akaranay teo zay na dia mba tsy ampy roa vola fa ataontsika hoe elaela avao zay.
mba te hitafatafa amin'ny vahoaka ny faradofay. Folakandro moa zany misy an'izay fitafatafana zay, fifampiresahana amin'ny tanora, ny mpiasam-panjakana sy ny mpandraharaha mba mifanakalo hevitra vetivety ao a mikasika ny zavatra misy amin'izao fotoana zao a, ino ny raha misy amin'izao a, hoay atsika toy a, ino ny raha fataonay. Zay zany anisany mandehanako aty. Maro fagnaratsy amin'ny Facebook io moa ny raha jerentsika io a, fa aza mijery an'io agny fagnaratsiany hamaron'io a, itsika mandroso. Izaho zanaky faritry toy, zanaky faritra Androy a, tsy hagnala baraka anareo aho, matokisa. Matokisa zanaky nareo fa itsika hinday voninahitsy ny faritsy toy. Afoheziko nahy ny resako satria zaho miresako fohifohy mitovy amizay avao. Afoheziko ny resako fa de makasitraka tompoko lahy a, makasitraka tompoko vavy. Misaotra betsaka andrepitolo filova anatin'izao fanavaozana zao zao aiza mety politika mpampandrosoana ho amin'ny faritra atsimo ny nosy. Efa ny jerenareo ngamba ny PGER, ny politique générale de l'État pour la refondation, zay anomezana ivana bebe kokoa ny faritra atsimo, tsy ny faritra atsimo rery fa rehefa ny faritra zay mbola tsy nanana izy azy hatramin'izay dia omena ilanja. Ny resaka rano anisany atao, ny resaka jiro zay mampijaly antsika aty moa zany anisany zao zavatra ataonay zao ny fidinanay fotony mba hanomezana lanja nyreo mpajono ny mpamboly. Satria ao anatin'ny politika mpanjakana ny fanomezana lanja ny secteur privé, indrindra ny mialatsiny amin'ny teny frantsay ny filière locale. Fa raha tsy mandrositsika amin'ny filière locale dia mbola hipetraka foana io fahasahiranantsika eo, lasa ny importation no betsaka, dia lasa mbola totongana foana ny fiarakaretsika. Sitraka tompoko.